Madagasikara fa efatra amby roapolo amin'ny zato amin'ny firenena 5 amby roapolo amin'ny zato amin'ny tsy fampitsakafo. Fifidianana solombam-bahoaka, anova tantara, anarina firenena, anavitra ny malagasy. Firaisankina avaradrano, hiara-handroso ho an'ny sohim-bonana. Alakamisy fasiviny volana May taona 2024 miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS. Miarabanao ihany koa natratra izao andro ankalazana ny akaran'i Jesosy Kristy tompo any an-danitra izao. Manasanao ampanajana sy ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy iaraka aminay hatramin'ny farany. Iba antoerana betsaka amin'ity vaovaontsika androany ity ny lafim-baovao mahakasika ny politika sy ny fampielezan-kevitra fa mialohan'izay aloha dia ny lafim-baovao ny finoana no ndeha ho arahantsika. Nanokatra ny varavarana ankamaroan'ny fiangonana tamin'ity androany ity, andro izay ankalazana sy atserovana ny akaran'i Jesosy Kristy tompo any an-danitra. Ankoatry ny fanompoam-pivavahana tomazatra, nisy ihany koa ny sakramenta ny fanasan'ny tompo ho an'ny fiangonana sasany. Na dia natao andro tsy fiasarana nefa ny androandroany dia nisy ihany ireo olom-pirenena niaina ny androandroany toy ny andavanandron'izy ireo. Nisy ireo nanatanteraka ny asa fivelomany toy ny mahazatra. Fanadihadiany Ando Miaratiana sy Andry Rakotomalala andeha arahantsika mahakasika izay. Ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, fa izy ireo kosa dia lasa nitoroteny ny tontolo eny ary ny tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Marika 2:10, ny 7:20 sy ny 20. Niompana tamin'io ten'Andriamanitra io ny mofinaina tamin'ity alakamisy, andro atsiarovana sy ankalazana ny nakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra 40 andro aorian'ny Paska ary 10 andro alohan'ny fankalazana ny nilatsahan'ny fanamasina dia ny Pentekosta. Mizara telo mazava tsara ny afatra araka ny loha hevitra manao ny hoe mampahery ny fanahy masina. Ankehitriny Jesosy ry havana niakatra any an-danitra ary efa vita n'ilay fanatitra fa izay ataony any an-danitra any dia izao mifona ho anao. Ka na dia eo aza ny tantara ratsy hoe naditra, mpikomy, efa babo ny fahotana noho ny amin'i Jesosy Kristy ry havana mifona ho antsika eo tany-kavanan'Andriamanitra ray dia mandray fanomezan'Andriamanitra. Itsika izao no lasa fanomezana atolotry Jesosy ho an'Andriamanitra dia tsarovy fa fanomezana ho an'Andriamanitra ianao. Kado atolotra ho an'Andriamanitra ary amin'izao andro ny akaran'izao no tokony atserovanao sy iainanao amin'izany dia tokony alanao anatin'ny fahotana ry havana. Ka raha mankalaza ny tia atao hoe andro ny akaran'ity isika ho zava-dehibe amintsika tsiraray avy ny fahatsapana fa efa nentin'i Jesosy ny hotanao. Efa mifona ho anao Jesosy ka tokony tsy hifona intsony izay dia mbola mifona ho andranina indray fa mbola nanao indray ranina fa efa mba vita re lay fanatitra, efa mba vita lay fifonana izay andrasany aminao. Raha tsaroanao fa tena niakatra ho any an-danitra tokoa Jesosy dia mba fiovanao. Izany ny tena tokony ho zava-dehibe aminao hoe manaiky ianao hiova. Tsarovy ary fa tsy afaka monina ao anatinao Andriamanitra raha tsy niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy. Ary tsarovy fa ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra no andraisanao ny famelan-keloka satria nifona ho anao izy. Dia inona no mba hanjaranao? Inona no mba ho tanterahanao ao anatin'izao atao hoe andro ny akaran'izao? Nisokatra ho an'ny mpino kristiana rehetra ny fiangonana androany. Nisy ny nampiavaka azy ho an'ny fiangonana sasany toy ny an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay fotoan-dehibe nandraisan'ireo resy lahatra ny amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy tamin'ny fandraisana ny sakramenta ny fanasan-tompo sy ny sakramenta ny batisa. Ratsaifiny, ny andro ny akarana dia fety kristianina atsiarovana sy ankalazana ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra 40 andro aorian'ny Paska ary 10 andro alohan'ny Pentekosta. Manamarika ny fionana farany teo amin'ny Jesosy sy ireo mpiainany izany taorian'ny fitsanganany tamin'ny maty. Famantarana ny fomba vaovao anatrehan'i Jesosy Kristy izay tsy ho hita intsony ara-batana eto amin'ity tontolo tsapa ity ny fiakaran'i Jesosy, izany hoe mialo ny lalana ny fiainana mandrakizay ho an'ny kristianina.
ankalazainy eo anelanela ny 3 aprily sy 3 jona ho an'ny fiangonana manaraka ny tetiandro grégorianina. Matetika tsy mitovy ny andro ankalazan'ny fiangonana tatsinanana na orthodoxa io fety io. Ny azy ireo izay eo anelanela ny 13 Mey sy 14 Jona. Andro tsy fiasana nefa andresakarama ny alakamisy ny fiakarana ho an'ny firenena sasantsasany toy ny any Eropa sy ny firenena afrikanina sasany. Ho antsika teto Madagasikara, ankoatra ireo namonjy fotoam-pivavahana, tsikaritra ho nitovy tamin'ny andavanandro ihany ny fiatrian'izany. Nisy ireo nanao ny asa samihafa, nisy kosa ireo fianakaviana nanao andro miavaka izany ka nitondra ny ankizy nitsangatsangana sy fa mahatratra 150 isanjato ny tany tsy fampitsy sakafo eto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny sampandrarany firenena mikambana misana ny sakafo na ny FAO. Mbola sarotra nefa ny anarenana io raha ny zava-misy ny hojerena ho ny mpandinika ny fianam-pirenena iray. Isan'ny fosotra izay olana izay ny tsy fahaiza mitantana amin'izao raha ny fanazavany raha niresaka tamin'ny mpanao gazety Germaine Menjanary sy mbola avatsara. Firenena manana ta ambondiambondy amina trangana tsy fampitsakafo aty Afrika Madagasikara teo anelanela ny taona 2024 sy ny taona 2024. Araka ny fanamafisany sampandrarany firenena mikambana misahana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO no tatery ny fampalalam-baovao anabaka iray. Teo amin'ny 7 isanjato ny taux de prévalence de la sous-alimentation ny taona 2024 ka tafakatra 150 isanjato izany nandritra ny taona 2024 sy ny taona 2024. Nandritra ny andiany fahatelo amby 70 tamin'ny fikonan-doparitra ny FAO ho an'ny Afrika natao tamin'ny volana aprily lasa teo no nivoany ity tatitra ity. Tsy fahaiza mitantana ary tsy fananana politika mazava no mahatonga ny firenena sy ny vahoaka malagasy ho toy izao, hoy ny mpanao politika Jean Ratiarson. Raha ny sosialim-bahoaka aloha amin'izao fotoana izao mahasomery mahita antsika tsy za miteny amin'ny télé eto androany ny teny de zao fa tsy mikaikaiky. Eny raha fa nany eo anaty fitondrana raha mahatsapa hoe mikaikaiky hoe mafy zao. Ary na ny mpitondra raha miteny hoe amin'izao fasahirana-bahoaka zao. Dikan'izany sahirana tokoa le firenena, sahirana tokoa le vahoaka amin'izao fotoana zao. Donc zany napetraka ho andro anankitelo no tafiditra anatin'ny andro anankitelo ny sosialim-bahoaka fa hatreto aloha mbola tsy dia hita mivaingana zay zavatra zay fa nataterahana azy zato andro koa moa ty tsy hita hoe ahoana ohatrany tsy dia natao ankariary loatra le izy fa ohatrany hoe vidéo no natao nanaovana tatitra tsy ohatrany fanao azy hatramin'izay hoe tena natao mitakolo talakotrokotroka be. Dikan'izany amiko reny zavatra reny dia efa maritondro maridrefy hoe misy tanjona tsy tratra ao anatin'ireny zavatra reny dia mbola mamerina ihany zay hoe jereo akaiky le sosialim-bahoaka satria tena mikaikaiky le vahoaka. Raha aty Afrika dia miovaova araky ny firenena ny zava-misy ka eo anelanelan'ny 2.5 isanjato any Algérie, 1.50 isanjato i Madagasikara, 4.7 isanjato any Lesotho ary 7.7 isanjato any Centrafrika, raha toka 7.7 isanjato any Guinée-Bissau sy Liberia ary Zimbabwe. Ny ray ampatelon'ny ponina no tombana ny FAO ho tratriny tsy fampisakafo any RD Congo, Mozambique, Uganda, Tchad tamin'ny taona 2024. Ambanin'ny 5 isanjato kosa io ho an'ny Algérie, Ghana, Seychelles ary Tunisie. Mbola manamafy ny tondro maneran-tany momba ny anoanana na ny indice mondial de la faim ho an'ny taona 2024 izay navoaka ny WHS izay manatsoka azy any Madagasikara ho firenena faharoa mialohan'ny farany. Izany hoe fa 420 amin'ny firenena 520 raha ny tatitra io. Raha ireo dia mampametra-panontaniana hoe inona ny tena dikan'ilay amboara ny reharehan'ny fitondrana rajoelina tamin'ny Desambra 2024 fa azony ny amboara mahatompon-daka ny fanjarian-tsakafo. Aiza ho aiza amin'izany ihany koa ny fahamarina ny lainy lazainy fa 2.7 isanjato ny tany tsy fanjarian-tsakafo saingy ny enina ho 7 isanjato tao anatin'ny 5 taona nitondrany. Hiditra tanteraka amin'ny vaovao mahakasika ny fampielezan-kevitra kosa indray isika. Anova tantara sy anarana ny firenena mba hanavotana amin'ny malagasy ka ho Madagasikara ho amin'ny malagasy ireo ny fanambo ho an'ny vovonana firaisan-kina amin'izao fifidianana sy solombam-bahoaka izao. Nanokatra amin'ny fampielezan-kevitra teny amin'ny boriboritany faharoa niaraka tamin'ny kandida laharana voalohany ny Stanislas Rendrenarso ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisan-kina amin'ny matrika ravalamanana ho amin'ny androany. Tato-baovao ny Ando Miaratina sy Andry Rakotomalala.
ankafaliana no nandraisany vahoaka ny boriboritany faharoa ny filoha ravalomanana marika mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina nandritra ny fanomboana ny fampiarezan-kevitry ny kandida larana voalohany Stanislas Randrianarso sy ny Prelisha amin'ny folakandro teo. Vahoaka limpivoarana mitaky fandrosoana sy fiatsaram-piainana izy ireo. Tsy naritra fa nitondra ny etaetany sy ny marary azy nandritra ny fandalovan'ny filoha ravalomanana ireo vahoaka. Resy lahatra ny rehetra fa ny kandida ny firaisankina no afaka amadika ny pejy. Manana nitraka-efa rehetra entina mpandrosoana ny tanàna. Porofon'izany ny zava-bita ny filoha-pitarika izany izay tsy afaka ambavany maro ary tsy mety le filaza mandraka androany. Nareo ve ty andata? 100%! Afa ihany data! Fidio aloha reo olondreo. Fidio reo le kandidatsika Rastany sy Williamson. Nisy dikany mahatonga anao andreo ao. Azao zany. Nareo tsy voavidy vola. Tsy voavidy vola zany eto ambolokandrina. Ela be azy vao nandalo taty. Sa ataoko manako lazaina aminareo. Afa ihany data! Tena mahafinaritra dada. Ambolokandrina Ambohipo tanàna be mponina indrindra mandrafitra ny boriboritany faharoa. Ivahinianana sy antranoana ireo mpila ravinahitra avy any amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Mila fiarahamonina mirindra sy milamina izy ireo ka hitondra fampandrosoana maritra. Misy ny vahaolana ary manana ny paikady rehetra natrarana ny tanjona itsika hoy ny filoha ravalomanana marika mitaky firaisankina ny rehetra izany. Misy zavatra tokony amboarina eto le olona be da be eto le tanàna azo amboarina tsara fa le fiainan'le olona hitako tena sahirana izy sahirana amin'ny fahasairana samy misy fa le sady maloto any tsy manina azareo zany dia fidio Rastany fidio Williamson zay tena ampandany an'reto kandidatsika reto Rastany fantareo fantareo tsara ay Williamson tsy maintsy atao dy malany azy podroa am'tika podroa am'ty zao tena faly kahoana mandeha tsena sahirana le olona marina fadiranova tena diso lalana mitsy amty fitondràna tsy manampy azy ty tena tsy manampy azy fadina marina zao zavatra resako reo raha tsisy fanovana eto tsy andeha mihitsy ty de zay no antanako aty ampandresan'ireo kandidatsika reo anao podrotsika amty Rastany sy Williamson d'accord réseau do le vitany reny zay mandeha data député. Ça va député? Numéro 1 atsika olana saribana ary tsy mety ahitana vahaolana hatramin'izao ny fitantanana ny fako amin'ireo tanàna ireo ka mampitondra faisana ny mponina. Tsy azo dia tsy hita ny fahavoazana fa tsy maintsy arenina hoy ny fanazavana. Antranina tsy afaka misahana tsony any maha-olona ny olona satria dia tena variana sy voarebireby ny zavatra tsy marina voafitaka izy dia mahatsiary voafitaka ny olona ty amboko
gaga mahita le olona marobe ty tena gaga dia manampendrereo ty zao ty zao ny diako voalohany taoriny an'le fanambarana fomba ofisialy iny taty amin'ny be olona be ty sady olona avy any amin'ny faritra rehetra manera Madagasikara dia zao ny zavatra misy dia reo nefa taratra entindrareo makany aminazy any e zao ngeny any aminay andry dada sy neny zao ngeny any aminay andry aty amin'ny fiavinay losa gaga mihitsy fa amboaritsika fa za matanjona nosinganina manokana mandritra ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ireo kandida mila tsakofidiana olona vonina mahay mahavita no ilain'ny vahoaka mafeno ireo fepetra ireo ny kandida ny firaisan-kina rehetra raiky amin'zato izay mirotsakofidina amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ity zosy adidiny mifidy andraikitra maha-olom-pirenena izay tompo-pahefana ka njara ny tsiraray no mandatsabato ho azy ireo ianareo aty amin'ny deuxième arrondissement no voalohany taorina fanokafana ny campagne nomaly no zay zany tena gaga dia makasitraka andretolonreto tena gaga zay e tsy maintsy tohizana zao etsika ataonareo zao fa tsy amelantsika izy raha tsy podro azonao numéro 1 zany number 1 voalohany zany tsy maintsy podro ka dia faly makasitraka nietsika nataonareo satria tena ina fa tena nirahina voakana popo ary eto aminareo eto ny tena fitaratra eto satria misy ny karazan'olona rehetra ny fiaviana ny fiteny tena mahafinaritra dia tena mampanantena anareo aho fa anao arak'izay aza tokoa anivatsika ty tanàny ty satria eto ny tena renivohitry Madagasikara amin'ny fiaviana azy adiny fa zosy adidy mifidy ka tongava maro mifidy ny kandida firaisan-kina larana voalohany ngiarasy tany sy Williamson zay aza manaiky ampitahorindreo zany fa tsisy matahotra eto zay nareo tsy voavidim-olo nareo tsy maintsy avotana ny firenena tsy maintsy faranana ny fitondrana jadony tsy maintsy apetraka ny fanjakana tan-dalàna satria Madagasikara ny malagasy mila ny rehetra tonga mifidy ny 7 Meo avy zao ny fanatrarana izany tanjona goavana izany mba tsy hitondra fanenenana ho amin'ny ho avy fa ho amafisina kosa ny ady amin'ireo paikady politika maloto amin'izao fifidiana izao raha ho an'ny boriboritany faharoa izay ahitany ny kandida Stanislas Randrianarso sy Williamson Razafindrano ankoatry ny lahateny moa dia nisy ny diabe namakivaky any am-bopo ary ny pakatreny ambanditeny amin'ity andro any ity Germaine Menjanary sy mbola avatsara tsy salasalana ny podro ho an'ny kandida atolotry ny vondrana firaisan-kina eto amin'ny boriboritany faharoa raha ny sary voaray teto Ambohipo androany fanokafana ny fampelezan-kevitra no natao ary maro ireo vahoaka nanohina ny antso nisy ny diabe niainga teto Ambohipo ka namakivaky tonga hatreny Ambanidia tsy nisy ny ala na dia lavitra aza ny lalana natao dian-tongotra ny asa vita teo aloha no hitsarany vahoaka ka mbola antony ametrahany vahoaka fitokisana sy fanohanana ho an'ny kandida Stanislas Randrianarso na irastany mazava ny tanjony dia ny podro fa ny ady amin'ny alabato no mila amafisina koa ny falazavana ny anay manokana moa zany dia fa misy planina roa na telo efa napetraka ny voalohany dia fa nanaitra an'ireo firaisamonim-pirenena izahay efa nisy fanantonana tamin'ireo manaitra mahakasika ny fisehoan-javatra ety amin'ny boriboritany misy anay izay ataona filoha-pokotany maromaro
lalàna moa dia mametraka mazava tsara fa ny olom-boatendry dia tsy mahazo manao propagandy kanefa maro mandika an'izay lalàna zay efa nanao zay fanairana mahakasika an'izay faharoa manaraka an'izay moa dia nanangana izay atao amin'ny staff misy anay ny cellule zay misahana manokana ny encadrena zany hoe ny amerana an'izany fangalaram-bato zany dia maro no ataontsika hoe manara-maso an'izany eny tontolo eny indrindraindrindra moa ny au niveau fokotany satria ny candidat tsirairay mety samy manana ny fomba fanatanterahany amin'ny propagande zay everiny fa mety na dia tsy manara-dalàna zany kanefa izahay dia mijery manokana ny andraikitra zay ataon'ireo olom-boatendry au niveau ny fokotany dia nandefa izay taratasy fanairana ho an'ny filoam-pokotany rehetra entinay mampahalala an'ireo lalàna rehetra zay velona mahakasika an'zareo manokana satria miteraka fanagadrana sy fiverezan-jo ny fanaovan'ny olom-boatendry propagande. Tsy miova ny tarigetra dia ny amendrika ny boriboritany faharoa eo anatrehan'ny vahoaka ho iatrany ny candidat larana voalohany ao amin'ny boriboritany faharoa Rastandy. Dia reo zay mirahalahy mitarika litra fa matokisanareo ry vahoaka fa avadika amin'izay mipesy tena matokavatsanga ary misaotra amin'ny malagasy fa hitako tsoa tena na zao firoboroborony olona zao raha dia efa vonona ny olona tena leo amin'le fiainana leo amin'le tsy fanjina rehetrarehetra raha jerena Madagasikara zao raha ny tena izy raha hoarina amin'ny tena olombolona dia efa tratrany AVC ka mila professeur May dia zay amin'ny toko firaisan-kinam-pirenena anavitra azy ka zay tonga afatsika mifidy atsika mianakavy dia jerevo tsara rehefa ambolonareo ambolo te hamokatra amin'ny fambolena maiza mifidy masom-bolo tsara ny manamarika fa isan'ny tonga nanotrona ireto candidat ireto ny filoam-piara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana ny maraina teo nambarana nandritra izany fa azo antoka tena hitondra ny etetam-bahoaka ho an'ny boriboritany faharoa ireto candidat ny firaisan-kina ireto. Candidat azo antoka fa tena hanao ny asany sy aro ny tombontsoa ny mponina eny amin'ny distrika Navaradrano no atolotry ny vovonana firaisan-kina ho an'ny distrika iny hoy ny filoam-piara-mitantana ny vovonana firaisan-kina Marc Ravalomanana androany raha ny aona sy ny tafa tamin'ny vahoaka Navaradrano teny Anosy Avaratra sy Talatany Volonondry io tolakandro io no amafisiny ankoa faratinany sy ny fampandrosoana dia mila apetraka aloha ny famarina toerana ara-politika. Germaine Menjanary sy mbola avatsaratrano no mitatitra izay vaovao izay. Paratra no ny famotona ny mponina eto Avaradrano sy ny candidat atolotry ny vondrona firaisan-kina dia hiavitra Andrea Mosa sy Jimmy Randriantsoa. Mazava ny toromarika ho azy ireo dia ny anao lalàna mba ahafahany vahoaka ao amin'ity distrika ity anana fari-piainana tsara sy sahazany malagasy. Mila mifidy azy ireo no izany ny vahoaka Navaradrano mba ahafahana manovany zavamisy eto amin'ny firenena ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy adino mpinsitsy ty fotoana lehibe anankiray ity zay raha antsika eto Avaradrano ka dia miantso voaka Navaradrano rehetra tsy amitaka anareo nanao fampanantenana paokaty izahay fa tena nao iasa amety voaka Navaradrano rehetra ka reo candidat zay natolotra eo firaisan-kina tena ireo no candidat official raha misy milaza fa hoe candidat miaraka amin'ny dady diso zany reo ihany satria manaraka tsara n'lay fandaminana ao anatin'ny team izy dada ny lehibe ny team président team dada malala ny tokony atao ary dada tsy mijery anazy rery fa mijery miaraka amin'ny vahoaka iny zavatra misy taty tsy manadino anareo ka dia zao ihany vahoaka Navaradrano matoky anareo mahatoko ny fahendrenareo aho amin'ny fahasivy-ampiropolo ny volana meo avy zao anao fifidianana tena tompona andraikitra isika ina dika zany manao fifidianana tena tompona andraikitra tsara ny safidy ataoko tsy anenenako ny safidy ataoko satria hitondra fanovana sarovy tsara fa maova ny fitondram-panjakana atsika prime ministre atsika ny olona rehetra iasy eo rehefa avy eo vita atsika manova an'ireo fa rehefa atavatra misy 19 ny isan'ny district ary ray ambizato candidat atsika manerana Madagasikara. Be ny tanàna navita ny asany ho an'ny vahoaka no napetraka hitondra ny faneva ho an'ny firaisan-kina ao amin'ny distrika Navaradrano. Ainay ny marany anareo hoy ireto candidat ireto ary ny anafaka izany mangiry firy izany sy no hijoronay eny anivony anteny miram-pirenena. Zay manoka raha mampiasa anay amin'ny commune
ary zay fanosina aminareo vahoaka tsy anao kobaka ambavanareo satria matoda da miteny hoe zahay ny kandida dia matoky anay izy tsy anala baraka azy zay fa zao asandratiky ty avaradrano ty satria avaradrano daba hoany teo saotra betsaka président mifametrahana fitokisana ho anay efatra amin'ny rahalahy zay natolotra ao a irotsaka hosolom-bavambahoaka amin'ny Madagasikara eto amin'ny district na Avaradrano ka atao ty avatsika re mato président fatany hoe izy ny tokony notendrena fa tsy zay tokony tendrena akory notendrena de tsy andrarak'ilomia zay mesa le président fa de aza manahy ianao a fa podroa mitandrona omena Avaradrano anao amin'ity fifidianany ty mila fifanoanana amin'izy ireo Avaradrano mba ahafahana manova ny zavamisy eto amin'ny firenena ho iatrany ny filoha Marc Ravalomanana avy eto Anosy Avaratra dia nitoy tany amin'ny komina Talatany Volonondry ny dia ny filoha Marc Ravalomanana sy ireto kandida ireto tamin'izany nanamafisany ny filoha mpiara-mitantana ny firaisan-kina fa raha mahazo ny maro anisany eo anivony anteny miram-pirenena dia afaka hanova lalana hanatsara ny fiainan'ny malagasy iarahana mandroso sy hitandrona ny soiombonana ho tombotsoa ny vahoaka amin'ny boriboritany fahaenina no efa nijoroko ary mbola hijoroko ny kandida Toditsoa Andriamampandry androany dia be narahana vahoaka maro ny teto fokotany telo no nanohizany ty kandida ty ny fampielezan-kevitra androany mazava ny tanjona dia ny podroa ny kandida ny firaisan-kina ao amin'ity boriboritany ity Germaine Menjanary sy Tahiriny Aina kosa no mitatitra izay vaovao izay Antanety Avaratra, Ambony Mandroso, Betafo, ireo no fokotany no vakivakiny ny kandida mitondra ny laharana fahaenina eto amin'ny boriboritany fahaenina Toditsoa Andriamampandry sy ny prailista aminy androany. Ambony Manarina voatra, Ambony Manarina Mandroso ny ponina ao aminy no tanjona apetraka ary rehefa nikelezanaina ny fanampiana azy ireto amin'ireo asa sosialy marobe sy ny fanaovana fotodrafitrasa na tsy anjara andraikitry ny mahasolom-bavambahoaka aza izany hoy ny kandida androany. Mazava ny tanjona podro ny kandida atolotry ny firaisan-kina eto amin'ny boriboritany fahaenina tsy olona vo ianadra raharaha teo fa efa zatra ny ady ho an'ny vahoaka nandritra ny mandaty eo aloha ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka Ambohimanarina no ijoroko ary mbola ijoroko hoy ny kandida Toditsoa Andriamampandry dia teo zany Antanety Avaratra dia teo eo koa Betafo sy Ambomandroso tsy maintsy ho tetesina taona moa zany ny fokotany maro na dia efa tsisy vina mivoaka Ambohimanarina tsony aloha ny tenanay satria na teo ny fahoriana na teo ny fifaliana na tsana tanàna dia niaraka tamin'ny vahoaka foana ny tenanay zany tao anatin'izay be ny asa soa be ny asa sosialy be ny fotodrafitrasa zay naraha tamin'ny vahoaka teto amin'itony faritra itony fantatry ny vahoaka zany raha ny tena izy tsy tokony napropagande tsony izahay fa fombafomba moa le izy dia tsy maintsy atao satria efa fantatry ny vahoaka ny vidiny ary izay dia malala ny mararo ny vahoaka ny mpitondra amin'izao fotoana zao dia tsy manao raha-pahamena mihitsy ny fiarian'ny vahoaka betabe amin'itony fofokotanina itony ny tsy mananasa tsy voajery zany tokony anao famoronasa ny mpitondra eo ny fotodrafitrasa ny lalakely ny bassin ny popy ny commune de Belatarivo ny tokony anao an'izany ny fanjakana ny tokony anao an'izay fa lasa izay solom-bavambahoaka indray no misolo vaiky ny akarana ka manao ny asa tao anatin'izay rehetra izay fantatry ny vahoaka ny vary sy ny tsiparifaly fanehoana firaisan-kina avy hatrany ny fahatongavana maro tahaka izao ho hiatrany ny kandida mbola amafisina hatrany ny fitakiana firaisan-kina ho an'ny eny amin'ny boriboritany fahaenina satria zanakomby tsy ampianarin-domano amin'ny ady ho an'ny tombontsom-bahoaka ny kandida Toditsoa Andriamampandry ary ny angatahanay fantatry izay fa ho lany fa dia ho podroa i Ambohimanarina amin'ity ka dia maitana mifidy mba tonga hifidy daholo zany amin'ity indray mitoraka ity fa toky ny fampiasana tamin'ny vahoaka ka raha mavita podro izay zay apetraka ny vahoaka satria vahoaka no tompon'ny fahefana dia avy eny avy roapolo eny avy telopolo eny ny asa vitanay hatramin'izay ny mbola ataonay satria hafa ihany ny olona mitovy hevitra no samy solom-bavambahoaka ary Ambohimanarina farany tsy manavakavaka akory fa ny Ambohimanarina dia tsy maintsy ny zanaka Ambohimanarina sy ny teraka Ambohimanarina sy monina eto Ambohimanarina ihany no malala marary ny Ambohimanarina fa misy eo ny faritra hafa zay tonga hoe zay dia hijery ny Ambohimanarina teo ary ianao tompona andraikitra
teo anivon'ny faisana tsy hitasy zay nataonao ianao vahiny ary ianao de miady aman'olona foana ko ataonao ahoana zany a nijery marary ny ambo manarina sy hoe anampy ny olona ety ambo manarina koa dia hoy zay hoe fidio larana fahaenina eto amin'ny boribory tany fahaenina fa zay mifidy azy de tsy mba hanenina raha ny diabe androandry dia nasiana mpitsoka zava-maneno mba anehoana ny fitazomana ny kolotsaina mamalagasy indrindra fa ny mahambo manarina anambo manarina ho iantrany ny fanazavana fa tsy latsa-danja tamin'ny teto amin'ny faritra Analamanga ny fanokafana ny fampelezan-kevitra ho an'ny faritra Itasy diabe ny ainga atao amin'ny distrika Miarinarivo nakany amin'ny distrika ny Soavinandrina no nanomboana ny fampelezan-kevitra ho an'ny omaly nanentana ny vahoaka handrotsaka ny vatony ho an'ireo kandida ny firaisan-kina ny andritra izany ny kandida mirotsaka ao amin'ny distrika ny Miarinarivo sy ny distrika ny Soavinandrina fanadihadiny eo amin'ny Rindra-Tsary ny Tairiniana. Alangkandau irahina amdepeteni firasegina Aletanani malagasi anududuna Ula kipita pamikuwa dari uluna Firasegina panatirana Usiumana Dari kalini Osimula kura dama Tira de cuide Firasegina Ani malagasi Tira de cuide Firasegina Ani malagasi diabe namakivaky ny tanàna nanomboan'ny kandida firaisan-kina faritra Itasy ny fampelezan-kevitra omaly ny kandida avy any amin'ny distrika ny Soavinandrina sy ny distrika Miarinarivo no nitafa tamin'ny vahoaka ary nanome toky azy ireo fa tena solombavam-bahoaka rehefa tonga any amin'ny anteberam-pirenena fa tsy ho solombava-panjakana manana fanantenanareo ary zay ny antony isiny ny kandida firaisan-kina amoy indray an'le fanantenanareo aza matahotrareo fa Madagasikara ano malagasy hiaranareo ny kandida firaisan-kina tika moa zany efa vonona foana tamin'ny présidentielle reny hitatsika tsara fa tsy nanao propagande ary tsika nanana fandresena ka maika moa zany fa misy an'izao fanentanana izao mivonona itsika ary ezahantsika ny anarahana lalàna ao anatin'izany favononana izany ka de izao nitoky omeko anareo solombavam-bahoaka no hovidinareo fa tsy solombavam-panjakana itoy amin'ny fitetezan'ireo commune sy mifokotany mandrafitra ny distrika ny Soavinandrina sy Miarinarivo ny fandahara-potoana ho andreto kandida ny firaisan-kina ireto teny manjakaray 2B 2C ary 2D kosa ny kandida ny firaisan-kina ho an'ny boriboritany fahadimy izay mitondra ny laharana fahatelo dia ny kandida fetra Ralambizafombelolona sy Girivo Randrianarisoa tamin'ny alalan'ny fitetezana ny isa tokantrano no nanohizan'izy ireo ny andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra tanjony anao podro raha ny kare sy ny ambaran'ireo kandida ny firaisan-kina ao amin'ny boriboritany fahadimy ireo eo amin'ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray dia ankoatry ny mahalalao irasampy ara-panatanjahantena ny UTOP izay fifanana hazakazaka lavitrezaka sy foezaka afaka hitondra fanovana amin'ny fomba fiainana andavanandro sy eto amin'ny firenena izany mpandray anjara anarivo ny fanohinana manomboka amin'ny rapitso ka hatramin'ny alahady ho avy izao izay misy olona manana zom-pirenena 220 dia hoarantsika ny fanadihadiana hoentiny Ando Miaratiana sy Andry Rakotomalala mahakasika izay mpiazakazaka 770 no nanoratra anarana ka andray anjara amin'ny azakazaka misy araka 12 amin'ny UTOP amin'ny ity taona ity izay anomboka rampitso ary aharitra hatramin'ny alahady ho avy zao 430 kilometatra no alavirana be indrindra miainga Marovezo Ambatobe tary marika izay ambony tsy mbola nisy tamin'ny andiany teo aloha ankoatra ny azakazaka
afaka hitondra ny anjara briky amin'ny fanovana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fomba fihetsika sy fanao ireo mpandry anjara reo cours zany zay vao nisy an'izany toy ny 530 coureur zany ary tompony ataontsika hoe etsika lehibe indrindra ara-panatanjahantena eto Madagasikara nisan'ny lehibe indrindra ary anisan'ny trona fiovana tamin'ny ataontsika hoe fomba fijery amin'ny fanatanjahantena azakazaka eto Madagasikara. Anatin'izany dia fikajiana ny tontolo iainana ny ataontsika hoe ny fihavanana zany hoe ny solidarité ny fampitsindrovana ary ny fahatsorana zany zany anisan'ny sotoavana hoentin'ny Ethiopia ary zay ny tiana hoe ampitaina afaka mitrona fanovana sy fanatsarana eto amin'ny firenentsika amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ankoatr'ireo malagasy mandray anjara avy amin'ny lavalnosy misy teratany vahiny 590 mandray anjara amin'ity lalao azakazaka ity. Misy olona manana zom-pirenena 120 araka izany amin'ity andiana ity. Misitraka fanomezana avokoa ireo mpandray anjara indrindra ireo mibata fandresena. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray dia nitombo avy roa entampoka tao anatin'ny 27 ora nisan'ireo olona voan'ny kolera atsy Mayotte nahetsika avokoa ireo mpitsabo mahory rehetra tao aorian'ny fahafatesana zazakely 3 taona iray tany an-toerana. Fanadidiny Asinandre Malala sy Tahiriniana. Un enfant de 3 ans est décédé hier à Kungu. Ankizy iray ny matin'ny kolera ao Mayotte 3 taona ity zaza namony any ity. Tafiakatra 20 ny isan'ny trangana kolera any an-toerana. Nitombo avy roa eny zany tao anatin'ny 27 ora. Ka voatery nahetsika avokoa ireo mpitsabo any an-toerana na miankina fanjakana izany na tsy. Fepetrano raisin'ny mpitsabo ny fitsaboana ireo marary any an-tranony iarovana ireo mpiray-tanàna aminy. Miantso ny fitondrana frantsay moa ny tompon'andraikitra any an-toerana andefa vaksiny farak'izay aingana isoroana ny fiparitahana ity arety mandoza ity. Ny fandaharana Global News sy ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe La La Land no arahanao ao aorianan'izao fampahalalam-baovao izao. Misaotra anao ny ara-dalana aminay hatramin'ny farany mamefotoana anao ny tenako ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.